Fadika eo amin'ny taranja basketball antsika manakaiky ihany koa ny fotoana izay andraisantsika ny afro basketmen ho an'ny latsaky ny 7 taona maro rehetrika isan-karazany izay entina hanamariana an'izany. Misy anisan'ireny moa ilay hoe afro basket tour antsika malagasy haka tamin'ity farany herinandro ity dia teny amin'ny kianjan'ny RFI Varteny sy teny Antsararay Ambohimanarina no nanaterahana ireo fifananana tafiditra ao amin'ny andro faha-4 sy ny andro faha-5. Lalao folo natao teny amin'ny kianjana Antsararay Ambohimanarina, ny ampy lalao folo natao teny amin'ny kianja RFI Vato no nentin'ny komitiny basket fotony nanohy ny faninanana karakaray fa hanomezany tsiro mialoha ny fandraisantsika ny afro basketmen latsaky ny 12 taona. Ity hetsika atsoina afro basket tour antsika malagasy ity izay niditra tamin'ny andro faha-4 sy ny faha-5 tamin'ity faran'ny herinandro ity. Anisan'ny lalao nisongadina tamin'izany ny ekipa Nambohipo sy ny Lucatro Ambohimanarina ho an'ny skajy latsaky ny 20 taona zazalahy teny Antsararay Ambohimanarina tolakambo io. Ambony dia ambony tokoa mantsy ny avo teknika an'ity lalao ity. Porofon'izany misa farany isa rahandro toa tamin'ny misa 170 no ivoahan'ny ekipa Nambohipo ho mpandresy tamin'izany. Tany am-piantohan'ny lalao dia nanao be fiavy ny tompo tanàna teo amin'ny fialan-tsasatra efa nitarika tamin'isa 420 ny Lucatro. Tombony ho azy ireo ny fahazarana ny lalao amin'ny kianja ity. Taorian'ny fialan-tsasatra dia nanomboka hitan'ny mpilalao Nambohipo nitetika andesenan'ny fifananana aminy. Nanova fomba filalao izy ireo fa niaina tamin'ny tifidavitra sy ny valim-panampiana. Mbola toy amin'ny faran'ny herinandro avy izao moa ity hetsika ity eny amin'ny kianjan'ny Tanjombato sy Itosy indray no fanitsanana.